manolotra ny arahaba tompoko tsy ho resahantsika ntsony ny mahakasika ilay rivodoza Elvis fa efa andalam-pahafatesana ao atsimon'ny Madagasikara ao. Nisy ariako ny sainao indray manomboka izao dia ny fisian'ny tia fikorotanana fahafito ato amin'ny faridramasina misy atsika io izany hoe ato amin'ny 3 ora tolakandro teo izy dia any amin'ny manodidina ny 9.700 kilometatra atsinanan'ny nosy Sainte Maria no anisy foibeny. Mitondra rivotra 5.10 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Mizotra miandalana mianatsimo andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 3.30 kilometatra isan'ora. Raha izay fizotran'izay dia amin'izao farany herinandro izao dia anambana avy hatrany ny nosy Rahavavy, Maurice sy La Réunion izy ary amin'ny herinandro avy kosa noho ny fanatonany amin'ny morontsiraka Madagasikara dia tombanana amin'ny rotsakorana betsaka any amin'ny morontsiraka avoany atsinanana. Noho ny fisiany ihany koa dia hiamafy ny tsikony talio any amin'iny fatra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Vokatra izay indrindra dia misy mifampitandremana mahakasika ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana satria mety anodidiny amin'ny 50 hatramin'ny 100 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora monja. Fampitandremana amin'ny loko maitso ho an'ny fatry Sofia, Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana torak'izay ihany koa any amin'ny distrikan'ny Ambanja. Entanina zany ny ponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Entanina foana ihany koa mba anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza amin'ny édition. Ho an'ny mpiandrika manomboka eo Antsiranana hatrany Manoro dia efa tokony tafaverina an-tanety mialohan'ny alahady atoandro izao fa manomboka ny alahady tolakandro mandrapalasa ity fikorotanana ity dia iangaviana mba tsy hivoaka iandrika mihitsy aloha isika amin'ny toerana io satria aherin'ny ranomasina ho mafy ihany koa ny fitsokony rivotra. Isorohana ny loza mety iseo zany dia aleo miato mihitsy izay fiarina sy ny fampiasana ny ranomasina izay. Raha ny toetry ny androntsika ankapobeny eto Madagasikara ato anatin'ny 3 andro avy kosa dia hiamaina miandalana ny any amin'iny fatra atsimon'ny Madagasikara iny fa ny fatra hafa kosa dia hiverina tsikelikely ny oram-pahavaratra. Mety ho betsaka kokoa iateo ny rotsakorana any amin'ny fatra avaratra andrefana sy morontsiraka avoany atsinanany nosy. Miankina amin'ny fiksahan'io fikorotanana ao amin'ny ranomasimbe indianina io zany no maritra ny toetry ny androntsika manomboka amin'ny herinandro avy. Vina ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso raha jerena amin'ny Antsipriany dia isy sisaronana tandrifindrahona any amin'ny fatry Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary morontsiraka ny fatry Sofia sy Boeny. Ny fatra hafa kosa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia ho maina aloha ny any amin'ny fatry Melaky torak'izay ihany koa ny any Atsimo andrefana sy Androy. Andrahona na anjombona mety isy ihany ny herijika isina orana tandrifindrahona indraindray fa kely moa izay herijika izay ho an'ny fatra Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana ary Alaotramangoro. Ny fatra hafa dia saika miandrandra orana tandrifindrahona mety rankotroka avokoa. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 1.30 degré ho an'ny afovoantany, 5.20 hatramin'ny 4.30 degré morontsiraka Atsinanana ary 5.20 hatramin'ny 5.30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 9.30 na 7.30 degré maripana ambony indrindra ny amin'ny fatry Sofia sy Betsiboka. Tazantsika amin'izao ihany koa fa misongadina ny fiakaran'ny maripana any amin'ny fatra avaratra Atsinanana sy afovoany Atsinanana iny satria manodidina eo amin'ny 3.30 na 4.30 degré izay maripana ambony indrindra izay. Vina ny toetry ny andro ny alahady kosa indray ary dia ho maina hatrany ny any amin'iny fatra Atsimo andrefana sy Atsimo nosy iny andrahona na anjombona mety arahana orana tandrifindrahona indraindray ho an'ny fatra avoany Atsinanana zany hoe any amin'ny fatra Ambatsoa, Analanjorofo
roa fa loatra mangoro raha tsy nanana vatovavy ary fitovinany. Mifatra hafa kosa dia manatena orana tandrifin-drahona mety arankotroka avokoa. Mivinany maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa 9 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 4 hatramin'ny 4 degré morotsiraka atsinanana ary 4 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Manodidina eo amin'ny 9 na 7 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny Fatra Iboeny sy Betsiboka. Mivinany toetry ny andro ny alatsinainy ary no amaranantsika sahady dia tombanana ho maina trany aloha ny amin'iny fatra atsimon'ny Madagasikara iray manontolo iny. Amin'ny fatra hafa kosa dia anorana tandrifin-drahona mety arankotroka avokoa. Araka nefa natsidika teny am-piandohany dia mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana amin'ny morotsiraka afovoany atsinanana sy avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Mivinany maripana indray dia eo amin'ny 9 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 4 degré morotsiraka atsinanana ary 4 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Manodidina eo amin'ny 30 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny Fatry Betsiboka. Izay ny mahakasika ny mety ho toetry ny andro fa araka nefa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ary ny tamin'ny fahalitoan-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahalitoan-drivotra ary saika manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy nijerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany izay tamin'ny fahalitoan-drivotra izay eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha mivinany toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.